Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fifaliana no era-banantsika tratra ity zoma fa 4 ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra antsika dia ny filazan'ny tsaramasina araka ny jaona toko faharoa. Jaona toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana ny Galili ary tao ny renin'i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalaina ao amin'ny fampakaram-bady. Ary efa lany ny divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy: tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy: raha vehivavy moa mifaninona akory izaho sy ianao, tsy mbola tonga ny fotoako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo: ataovy izay asainy ataonareo. Ary nisy siny vato 9 mahalany rano indrona intelo ny vata famarana avy mipetraka teo fanadiovana araka ny fanaon'ny Jiosy. Dia hoy Jesosy taminy: feno rano ny siny. Dia ireo fenoana hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy taminy: tovozy amin'izao ka ento eo amin'ny mpandahatra ny fanasana denetiny. Ary raha nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nalala izay niaviany, fa ny mpanompo izay nanovo ny rano nahalala, dia niantso ny mpapakatra izy ka nanao taminy hoe: araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara no arosony aloha, ary efa nisotro be ny olona dia vao izay ratsiratsy kokoa, fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Izany no nataon'i Jesosy tao Kana any Galili ho voalohan'ny mpamantarana ka naseho ny voninahiny ary nino azy ny mpianany. Rehefa afaka izany dia nidina nakany Kapernaoma Jesosy mba amin'ny reniny sy ny rahalahy ary ny mpianany, nefa tsy nitoetra ela tao izy. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana iteninao no fahamarinana. Amen. Revana ity Jaona toko faharoa ity izay miresaka ny nampodian'i Jesosy ny rano tonga divay no voaloham-pamantarana izay tantarain'ny Jaona. Jaona moa izay tena manao hoe fahagagana loatra, tsy miteny izy hoe voaloham-pahagagana na fa famantarana voalohany, izay midika hoe famantarana dia milaza tsy ilay tena fahagagana ny zava-dehibe, tsy ilay zava-miseho ny zava-dehibe, fa ilay zavatra asehon'ilay fitrangan-javatra ny dikany ny tena zava-dehibe. Dia inona ary ny tena dikany zany famantarana nataon'i Jesosy zany, raha ohatra ka hambaran'i Jaona hoe ity famantarana raha nanovahan'i Jesosy ny rano ho tonga divay ity no asehony ho voalohany. Mazava tsara ny fanombohan'i Jaona, ny filazantsara manomboka eo amin'ny fitantarana an'i Jesosy ho ilay tenin'Andriamanitra, fitantarana an'i Jesosy ho ilay logos, ilay fahazavan-tsaina, ilay filaminana, ilay ordre, ilay mampilamina. Zay ny dikany teny hoe logos, tsy hoe teny feteny fotsiny, fa teny pahary, teny mampisy fiainana. Ary dia asehon'i Jaona amin'ny toko faharoa ny fifidianany ny mpianatra, fa asehon'ilay hoe Jesosy koa ilay nandrasana, araka ny tenin'i Jaona mpanao batisa. Jesosy lay nandrasana, Jesosy ilay nantenaina, Jesosy lay zanak'Andriamanitra, ilay Messia amin'ny toko voalohany sy toko tapany voalohany amin'ny toko voalohany sy tapany voalohany amin'ny toko voalohany sy ny tapany faharoa amin'ny toko voalohany. Eo amin'ny toko faharoa dia mitsidika ilay famantarana. Ilay famantarana dia efa vokatra, conséquence, vokatra izay asehon'ilay hoe mahampandamina, mahafiainana an'i Jesosy. Dia raha ohatra tsika ka mamaky tsara ilay famantarana nataon'i Jesosy, dia ka maka fampahirezana amin'ity eto am-pelantanantsika ity, dia afaka manatsoaka lafin-javatra 2 Manahoana moa zany, inona ny tian'i Jaona nampitaina amin'ilay tantara? Dia famantarana momba ny fampakaram-bady izy io. Dia ny voalohany dia izao: amin'ny toerana rehetra izay eo Jesosy,
amin'ny toerana rehetra zay hatrehiny Jesosy, amin'ny toerana rehetra zay hanasanao an' Jesosy, de inona ny manamarika azy? Inona ny manamarika ny toerana naiza izay hanasanao an' Jesosy? De izao ny voalohany, de izao tsy misy fahabangana, tsy misy tsy fahampiana amin'ny toerana zay hanasanao an' Jesosy. Am'izay toerana rehetra zay hanasanao an' Jesosy dia fahafenonany ao, fahafenona tsisy banga ao. Jesosy dia tsy manala baraka izay rehetra manasa azy. Jesosy tsy mampitondra henatra izay rehetra manasa azy. Asainao ao amin'ny fiainanao Jesosy de mahazo matoky ianao fa handray ny fahafenona, zay le hoe de ny fenona rano ilay siny-vato enina. Milaza fahafenona, ny fiainana miaraka amin'ny Kristy de zao fiainana feno fahafenona. Alaiso sara an-tsaina hoe eo ateratenan'ny alina lany ny divay mahamenatra indrindra zany teo amin'ny fanambadiana Jiosy. Fanambadiana Jiosy moa amin'ny alina mandrakariva ny noce, amin'ny alina ny fanambadiana Jiosy fa tsy taka amin'ny andro ankehitriny zay ny atsika moa efa niova. De manala ny alina iny zany ny olona dia tena tsy fahampitsakafo mihitsy satria ny divay tamin'ny Jiosy, tsika efa matetika ndresaka teto manao hoe ny eglizy judéo-chrétienne na ny Jiosy any dia tsy manana olana loatra amin'ny fifandraisana amin'ny divay. Ny paganao-chrétienne, ny korintiana, ny galatiana, ny efesiana, reny manana olana amin'ny rapport na amin'ny fifandraisana amin'ny divay. Fa ny Jiosy tsy de zay loatra. Ny Jiosy hoe tsy hoe karazan'olona mamilava akory ny Jiosy na tsy mahafy tena, fa ny Jiosy de mieritreritra ny divay ho tahaka ny sakafo rehetra ihany, ary dia henatra be zany hoe noce na fanambadiana ka tsy lany ny divay. Dia teo Jesosy, tinjorina tenenina de mazava tsara, rehefa asainao Jesosy, amin'ny toerana zay hanasanao an' Jesosy, amin'ny toerana zay atrehiny Jesosy de zao milaza fahafenona. Tsisy henatra, tsy mampitondra henatra ny azy zany Jesosy, tsy manala baraky ny azy Jesosy. Ny devolo ny mpanara-baraka, asan'ny devolo ny fanalam-baraka, ny devolo mampanota ny olona, ny devolo mitona ny olona nota, fa rehefa avy eo ny devolo ihany manakona ny olona, io io fa menjery, io fa ratsy toetra. Ny devolo ny mpiapanga, ny devolo mpanala baraka, ny devolo mampitafy henatra. Rehefa nanota ny olombelona de ny tanjaka de anankiray ny devolo, Genesis 3:7. Fa Andriamanitra tsy zany, Kristy tsy zany. Kristy dia mampitafy voninahitra ny mpanompony. Tahaka ny Genesis 3:7 teo ihany, rehefa nanota ny olombelona de norakofan'Andriamanitra akanjo hoditra, Genesis 3:7 dia nampiakanjon'Andriamanitra akanjo hoditra ny olona, nrakofan'Andriamanitra voninahitra. Tsaroka tsara koa lay demoniaka tao Gadarena, rehefa avy nositraniny Jesosy de hoy ny filazan'ny Marka azy, Lioka azy koa manao hoe dia tafilamba izy sady vorosaina tsara. Zany hoe Jesosy de zao mandrakotra voninahitra, fahazavan-tsaina, fifaliana ho an'izay rehetra manasa azy. Tahaka amin'ity hitantsika eto amin'ity fampakaram-bady tany Kana ity. Fa tsy zay ihany, fa tsy hoe milaza fahafenona ihany, fa milaza koa fahatsarana mihitsy. Milaza fahatsarana. Rehefa asainao Jesosy de mitondra fahatsarana eo amin'ny fiainanao izy, mitondra zavatra tsara eo amin'ny fiainanao izy. Tsara noho izay eritreretanao mihitsy ary, tsara noho ny asa tananao. Itsika rehefa manao zavatra, mikarakara zavatra de miezaka manao zavatra tsara. Fa mihoatra lavitra noho izay tsara hivitantsika, tsara homanintsika izay ny tsara hoentin'Andriamanitra amin'ny fotoana anasanao azy. Na inona zany, toerana zay anasanao an' Jesosy ka hidiran'i Jesosy de zao mitondra fahatsarana, mihoatra noho ny fahatsarana vitan'olombelona an Jesosy. Zay ny voalohany. Fa ny faharoa de zao koa ary, rehefa nasaina ho eo amin'ny fampakaram-bady io Jesosy, dia inona koa ny nentiny? Nitondra fifaliana Jesosy, nitondra fifaliana. Ny divay eto de zao fampakaram-bady, matoa Jauna zany maneho ny hoe ny famantarana nataon'i Jesosy voalohany indrindra de fampakaram-bady.
inona dikan'izany ny filazantsara torian' Jesosy ny filazantsara de zao filazantsara ny fifaliana ny fampakaram-bady no isan'ny fety mpifaliana lehibe la eo mandavanandro ny olona no zany de zao nasehon' Jesosy fa izy tonga hitondra fifaliana ny filazantsarany Jesosy filazantsarany fifaliana filazantsarany fety filazantsarany fety mazava ho azy fety aman-danonana mihitsy nataon' Jesosy zava-dehibe io tsy lay ny fiainana kristianina zany tsy fiainana amy ferinaina tsy zay ny fiainana tiany Kristy tiany Jesosy iainantsika tsy fiainana feno tebiteby fiainana izy io mandrakariva manavitra manampy mamonjy mba hananatsika fiainana zay mahatonga Jaona toko 10 manazava hoe za avy hanana ny fiainana sady hanana ny be dehibe. Jesosy zany tsy mifanohitra amin'ny fiferotanainatsika mifanohitra amin'ny toetsaitsika miiba mifanohitra amin'ny toetsaitsika mora kivy ny filazantsara araka amin'ny Jaona de filazantsara milaza fa fiainana no entin'i Jesosy ny fiainana miaraka amin' Jesosy de zao fedanana fifaliana fiainana azo antoka miaraka amin'ny Kristy. Le avako ny olana kely amin'ny ataontsika hoe fotom-pampianarana noentin'ny teolojia sasatsasany eo amin'ny teolojia amin'ny Paoly ohatra Paoly any de mazava be fa miresaka be dehibe fifaliana fa amin'ny lafiny zavatra sasasany de misy ditanany ataontsika hoe civilisationna ataontsika hoe ny fiafiana sy ny fangirifirina indraindray hitatsika amin'ny hoe fiainana kristiana ny jiosy tsy zay ny judéo-chrétienne tsy zay ny hoe amy judéo-chrétienne zany hoe Andriamanitra zany de zao Andriamanitra mampanankarena ny olona amy jiosy de zay mihitsy tsy misy antony tokony vavahana ka io fadiranovana tsy ohatr'izay ny jiosy amy jiosy tsy zay loatra marina loatra fa tsy hoe mivavaka mba mpanankarena fa amy jiosy tsy mifanohitra mihitsy ny hoe fivavahana sy fananankarena tsy mifanohitra amy jiosy mihitsy zany amy testamenta taloha tsy mifanohitra mihitsy ny hoe fiainana milamina sakafo tsara fitafiana tsara fiaina fandriampahalemana sy ny fivavahana amy testamenta taloha tsy mifanohitra mihitsy reo matory Abrahama nanankarena ary Mosesy be voninahitra ry Davida nanankarena be voninahitra be dehibe reo mpanompoan'Andriamanitra tahak'izany ny fahantrana raha ao amy testamenta taloha de hitarafana ny fialan'ny olona amin'Andriamanitra ny fahantrana de vokatry ny fahotana amy testamenta taloha any ka ao anatin'ny milafika ny teolojian'ny Jaona ny hoe sy ny toetsaina ao anatin'ny judéo-chrétienne zany hoe fiangonana voalohany fieritreretana manao hoe rehefa miditra an-tsehatra Kristy de resy ny fahantrana mazava ho azy hitantsika eo amin'ny hoe raha mamaky tsara ny boky ny asan'ny apôstôly tsika hoe rehefa miteraka ny fiangonana ka niombona ny olona daholo ny fananany rehetra de zao resy ny fahantrana tsy nisy oto eo aminy ho ny asan'ny apôstôly zany hoe ny fifankatiavan'ny olona ny fanatrehany Kristy de mampandositra ny fahantrana sy ny fahoriana fa amin'ny lafiny sasany zay tsy voatery hoe marina fotoana rehetra akory fa fampieritrretana ny hoe ndraindray everitsika fa zany hoe fiainana kristianina zany de midika fanekena ny fahantrana hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra de tsy maintsy mahantra ka tsy voatery zany mihitsy ekena fa ny miaraka amin'Andriamanitra tsy voatery hanankarena fa izao ny miaraka amin'Andriamanitra koa de tsy voatery hoe mahantra fa diranovana foana ka de ekena ny tsy fihitsakafo ekena ny tsindry azo lena ekena ny tsy fananana ekena ny aretina hoe ka io nge fizahantsoetra daholo fizahantsoetra io aretina io fizahantsoetra io fahantrana io eny tokoa fa tsy hoe de fizahantsoetra foana koa ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra de fizahany de 20 taona nahantra teny any 10 taona de efa diranovana teny any 10 taona de nangataka teny any 10 taona tsy zay loatra ny fiainana kristiana tsy zay loatra mazava ny tenin'ny Jaona avy Jesosy hanana ny olona fiainana marina fa tsy fiainana materiela loatra io fa bien-être saingy zao tsy azo eritreretina hoe miteny Andriamanitra eo naniraka ny zanany ty am'izao tontolo zao de bien-être apanaten'Andriamanitra de fahantrana lava tanàna maloto aretina tsitrana tsy zay loatra fa inona ny toetsaina
toetsaina de zao tia ny jaona takatritsika de zao fiainana miaraka amin'Andriamanitra, fifaliana miaraka amin'Andriamanitra. Nandray ohatsika teo misy an'io toetsainy zay nolovana tamin'ny eglizy primitiva izay ataontsika hoe ny fiangonana voalohany lafiany ataontsika hoe reo esenianina tahaka andro jaona mpanao batisa izay niataka ny fiarahamonina de ndraindray misy lafika fevero amin'ny zany rehefa mivavaka miaraka amin'Andriamanitra de zao tsy maninana mahantra tsy mahananinninina eny mety misy zany tokoa lalovana fa tsy voatery zay foana akory mivavahana kristianina fa mety fandaharan'Andriamanitra aminao de zao ny fikiranao amin'Andriamanitra ny anananao fiadanana tsy animponao an'izao tontolo zao kanefa koa tsy anay-mpangiry firenao na hitondra fahasaigana hahatonga anao mpangataka iankidoha amin'ny olona ho afa-baraka homenatr'olona reny ve de kristianina jerety ifahantrany jerety itoetrany araka ny indraindray mahatonga amin'ny bokon'oabolona miteny hoe za Andriamanitra azo ataonao mahantra fa manjary lasa mpangataka ka menatr'olona nala-baraka anao. Ray hotsika manao hoe marina loatra tokoa fa mandalo zavatsarotra tsika maha olombelona tsika amin'ny firenena izy manerana an'izao tontolo zao de misy ny fahasairana ny olombelona maro fa izao tsy voatery ho ekentsika ho fandaharan'Andriamanitra kory mety ho zavatra avelan'Andriamanitra andalo satria ny olombelona ny manao azy tsy sitrapon'Andriamanitra io fa sitrapon'olombelona fa ny sitrapon'Andriamanitra dia io teneniny Jaona io fifaliana fahafenona zay ny tian'Andriamanitra ho fiainanao filazantsara ny fifaliana filazantsara ny fiadanana zay ny tiany ny tompo iainanao efa noentiny tao amin'ny azo fijaliana ny fahantrana rehetra zany akory tsy milaza mitahaky ny teolojia ataontsika hoe ny teolojia ny famirapiratana hita maneran-tany ka hoe tonga Jesosy mba hampanam-bola tonga hanan-karena be tsy zay loatra fa tonga Jesosy hanananao fifaliana hanananao fiadanana hatonga amin'ny fiainanao hiala ao anatin'io fahantranany fangiry firian'ny fahantrana tsy ataontsika hoe tsy fahasalamana ara-panandra indray sy ny zavatra tahaka zany fa ny vahatelo zay aseho ny teadininy ity ry avako malala inona koa ny dika ny teadininy ity tantara ity lay sary izay hoe laniny divay de nalainy Jesosy lay nalaina lay siny izay fanasana fisasana sy ny vato fisasana no nametrahana no nandrarahana rano dia ho tonga divay io mazava ho azy fa sy ny fisasana io fa tsy hoe sy ny vato fisasana miditra ao anatin'ny fanaon'ny Jiosy moa zany sy ny vato fisasana anatin'ny tempoly na anatina toeram-pivavahana dia alainy iny sy n'iny de ao ny toerany anasan'ny olona tanana fa iny kosa efa na fenona rano zay ataovy hoe 100 litatra mahery ano any na 200 litatra ny siny anankiray dia lasa tonga divay le izy ny fakapana metoetra avany amin'ny rano tonga divay de angamba zany batisa fifandraisan'ny batisa sy ny fanasan'ny tompo io satria ny fanasan'ny tompo milazan'le divay le rano ve batisa tsy de zay loatra tsy zay mihitsy lay siny vato sy le rano de milaza lay rite ny fivavahan'ny testamenta taloha lay rite sy le seremoniany lay fivavahan'ny tempoly Jiosy zay lay fomba mpivavahana lay siny vato misy rano io de zao tsinona akory fa io lay fomba mpivavahana Jiosy io le fomba mpivavahana manery lay zioga fa io kosa rehefa tonga Jesosy dia novany Jesosy tonga divay zany hoe nanjary fifaliana miala avy amin'lay fivavahana zioga miala avy amin'lay fivavahana fomba ivelany fotsiny miala avy amin'lay fivavahana ataontsika hoe miteraka entamavesatra aza zay le hoe sy ny vato nisy rano fa rehefa tonga kosa Jesosy nanova lay rano ho tonga divay de zao tonga fivavahany fahasoavana Jesosy zany nanova nananitsy nananadio ity fivavahana Jiosy ity ka nahatonga n'ity fivavahana ity ho fivavahany fahasoavana nanjary fivavahana mitondra fifaliana lasa tsy ambany lalàna intsony lay rano zany eo de tsy inona akory fa lay fivavahana ambany lalàna ambany fomba ambany
lay fivavahana endrika ivelany fa rehefa tonga kosa Jesosy de nanjary mipetraka lay fivavahana ambany fahasoavana, lay kristianina ambany fahasoavana, lay kristianina mifaly rehefa miona amin'Andriamanitra, kristianina mifaly, zany hoe ndeha hiangony zany faly, zany hoe ndeha hiara-mivavaka zany faly, zany hoe ndeha hanao fanompony zany faly. Le avako malala zava-baovao zany. Jesosy zany asehony Jaonina eto fa vaovao be mihitsy na ny filazantsara nentin'i Jesosy, na ny asan'i Jesosy, na ny afatry Jesosy, vaovao. Azany kristianina mpitondra zava-baovao zany no andrasan'ny tompo eo anivon'ny fiarahamonina. Tsy kristianina manara-davahana fotsiny, fa kristianina mpitondra hevi-baovao, mpitondra hevi-baovao, fisainana vaovao, fomba fiasa vaovao. Zany no asan'ny kristianina. Mahavitan'izany ny kristianina tsy hoe satria kristianina izy fa satria nandray ilay fiainana tao amin'i Jesosy izy, niala avy am'ilay siny vato enina tonga ao am'ilay fahafenony ny andro fahafito, satria raha jerena dia raha lahatra tsara io azo hoe dia milaza ny andro fahafenona fahafito io zavatra nataony Jesosy io, dia niala avy am'lay isa enina, lay tsy fahafenona, tonga am'lay sabata, tonga am'lay fahafenony lay fito ao amin'ny Kristy. Ry havako, kristianina sika mpino miandrinina antsika Jesosy, ampandrosoa eo am-ponao Jesosy, raiso Jesosy, avela ao anjaka ao amin'ny fiainanao Jesosy, de izao hitondra zava-baovao izy, hitondra zava-baovao, fifaliana zay mbola tsy niainanao. Ary ianao raha fotoana tsy mahatsiaro akory hoe araitsaratsara le mpivady vao reo ve nahafantatra hoe niasa Andriamanitra, hoe nisy fahagagana anketao, tsy fantany akory. Fa Jesosy niasa mangina. Ary de izay ny tian'ny tompo takatrao, ampandrosoa eo amin'ny fonao, amin'ny tokantranonao, amin'ny asanao, amin'ny firenenao, amin'ny tanindrazanao, amin'ny fiangonanao, avelao Jesosy hiasa, de mpitondra fifaliana izy. Ary tsy hanan-java maharory ianao, fa anomenao fiadanana sy fifaliana zay tandrify ianao, zay sahaza anao. Tsy tara amin'ny famantaranandron'i Jesosy, tsy tara ny kalandrian'i Jesosy, fa tonga amin'ny fotoana ilana ho azy Jesosy, fa matoky azy. Ary meteza koa nefa hitondra zava-baovao amin'ny fiainana, amin'ny fiarahamonina, meteza ho irain'Andriamanitra hitondra zava-baovao, fa miandry anao ny fiarahamonina misy anao. Ivavaka sika. Tompo misaoranao zahay noho ny voaloham-pamantarana zay tantarainy ny soratrao masina, ny fiainana miaraka aminao Jesosy, fiainam-pifaliana, ny fiainana miaraka aminao Jesosy, mandositra ny henatra, mandositra ny tebiteby, mandositra ny fahafahambaraka, fiainana feno fahatsarana. Ny fiainana miaraka aminao Jesosy, fiainam-pahafahana, miala ny zioga, miala ny tebiteby. Tompo de misaotra anao zay amin'ny tontolo andro omenao anay ty, tovy tsapanay ny fiadana sy ny fifaliana mpanantenainao an'ny mpanomponao, meteza hiditra, antsehitra ao anatin'ny fiainanay, mba hiala ny tsy fampina, hiala koa ny korontana, fa tonga ianao andamina, tonga ianao hiasa, tonga ianao hanavao, hitondra zava-baovao eo amin'ny fiainanay. De taio tompo ny asanay, taio ny tokantranonay, taio ny fanoloran-tenanay, ataovy mitoetra betsaka mandrakariva eo aminao Andriamanitra. Aza mahafoina mahasaraka anay ianao Jesosy, taio ny fikelezanay nanay, ary te hanjaka eo aminay ny fiadanana maharitra sady madio. Misaotra Jesosy fa afaka manankina ny fiainanay eo am-pelantananao hatram'izay, de hamarinonao tahaka izao fampakaram-bady tanikana izao, fa Andriamanitra ny fifaliana sy ny fiadanana, ny fahampiana sy ny fahatsarana ianao. Amen.